Tsy mifanaraka amin'ny dingana voafaritry ny lalàna ny fomba fampiatonany karaman'ireo mpandrarany fonja eto Madagasikara raha ny fitarainan'ireo mpandrarany fonja tamin'ity androany ity. Raha ny lalàna ny tena tokony izy ny procédure normaly prérogativen'ny ministra manokana mampiantony olona ray manajano azy amin'ny asany raha toa ka misy zavatra anenjehany azy. Fa ny fanapana karama kosa tokony miandry délibération ny codis. Zay ny antony ijoroan'ny codis. Fa raha ohatra ifandingana ohatran'izany tsisy zavatra manaraka ny tokony izy ny asa-panjakana. Ampikely satria izahay tsy mandany andraisana fepetra raha misy zavatra mahazo anay. Mpiasa-panjakana izahay voafeny lalàna, voafeny fitsipika tahaka ny mpiasa-panjakana rehetra. Fa kosa ny fandraisana fepetra mikasika ny personnel de l'admission pénitentiaire tsy manaraka ny fitsipika ny rehetrarehetra ny rizateny izay ny toerinay. Manana ny rafitra amin'ny fiainay izahay. Misy an'izany conseil de discipline zany atao aminay halohany anapahana karama olo faraparatsiny mba hazaina izay procédure zay. Fa mpiasa-panjakana izay fehezina procédure, fehezina texte. Fa ny anay ny zavatra misy dia sy izany ankehitriny. Fa baiko fotsiny nomenina ny responsable atao aminay dia tapaka ny karamanay. Ankoatra izay, tsy maleo tena ihany koa ireo mpandrarany fonja amin'ny fomba fanindriana ireo tompony andraikitra misana ny fandrarana ny fonja, ka lasa izy ireo indray no ifitoeran'ny rihatra rehefa misy ny tsy fihetezana raha ny fitarainana trany. Lany andro, tsy mifanaraka amin'ny toe-java-misy ankehitriny ihany koa ny voalazan'ny loi 95/010 tamin'ny 10 Jolay 2017 izay mifeny fandrarana ny fonja. Antony angatan'ireo mpandrarany fonja ny anavozana izany lalàna izany. Mbola izany statut particulier tamin'ny 95 zany no mbola iainanay amin'izao fotoana izao. Maharary anay le zavatra satria si compatible amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao itsony ny zavatra nisy tamin'izany 1995 zany. Ny indemnité de logement tamin'izany faritina tamin'izany no mbola iainanay amin'izao fotoana izao. Noho izany mangataka izahay amin'ny fitondram-panjakana ho atao refonte tanteraka misy i loi 95/010 io mba ahafahana mivelatra kokoa ho anay personnel na ny indemnité rehetrarehetra na ny fomba iainanay amin'ny ankapobeny atao amin'ny corps de l'admission pénitentiaire. Averiko ndray mandeha tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny sony no voalazan'io loi 95/010 io amin'izao fotoana izao. Nous sommes 2025. Efa telopolo taona lasa zany. Izany nefa ny mbola iainanay amin'izao fotoana izao mangataka izahay, mangataka mba atao refonte sy atao ela le zavatra satria maika zany zavatra zany atao aminay. Isany angatan'ireo mpandrarany fonja ihany koa nisy ny logement amin'ireny fonja vaovao ireny, ny andraisana mpandrarany fonja nampy ireny poste vacant eny anivon'ny ministera ireny, fa ihany koa nijerena manokana ny tambin-karaman'izy ireo ary ny fampitovana ny fonja any amin'ny faritra tsirairay avy. Araka ny fitsipika anatin'ny mifeny satany mpandrarany fonja, ny fidin'ny sekretera jeneraly androany ny syndicat-ny mpandrarany fonja, mivondrona anatin'ny syndicat SPAPM nandritra ny fivoriam-be ny arahan'izy ireo androany.